Izay no manana tao anatin'ny confinement andresantsika mozika hafa kely indray no mahazatra anareo amin'ity izany hoe ny nahazatra eo foana fa ny tariny kely le izy hivelatra kokoa matomatotra kokoa le inona ny songadina ao anatin'le izy ny tononkira aloha voaloha raha ny mahazatra ny olona dia maheno afoana ny olona mihirahira-pitiavana ie fa tamin'ity indray mitoraka ity sy manomboka eto moa izany dia miara-mitombo amin'ny taona iny ny mozika atao zany hoe mampianatra mananatra sy iainantsika eny isan'andro ihany koa ty raha ty malagasy aho ny tianytiry ty ho tenena kokoa dia tsy dia tena ny hitan'ny maso loatra ny velany ohatra hoe ny fiaingo na ataoko hoe ny gadokira raha tsy dia izay loatra fa ny fomba iainantsika mahazatra andavanandro mihitsy no tena nitsindriana ao anatin'izay ny gadona moa dia ho hitantsika eto fa somary mivelabelarina kokoa miala kely amin'ny mahazatra ia dao jerentsika izany fa mihainao anao miteny alizy eto dia tena tena te hijery te hieno ampiakaro ny feo ny fahitalavitra reo dia aza mandehandeha mihitsy aloha fa eo aloha mijanona eo jereo ary Melky malagasy aho Ah oui, pour ma nouvelle cathétique. Ravo mahita ny fanao kwa mifiainatra anao dia mahatsapy ilay fijery sy fisainatra anao tsy ela akory fahatrano dia mahafantatra anao fa malagasy aho ravo mandray ilay fomba fitenika anao dia mahatakatra ny ao aneritreritra anao tsy mila tory fahatrano dia mahafantatra anao fa malagasy aho na dia tsy miaina elaela eo anilatra anao fa rehefa miaino ny mozika sy rahiratra anao mazava ho azy fahatrano dia fa fantatra fa tena malagasy zato isanjato aho
gasy mihitsy raha mbola tsy faly amin'ireny koa hoe tena miavaka tsika na le sakafo rehetra tana fanoana melky mofo gasy koba rehetrarehetra Nareo rehefa miverina ohatrohatran'izy zany ny gadona isany hoe hovoiziny melky vaovao amin'izao fotoana mahazo lazaina hoe songadina kokoa ny karazana mozika toy izay tsy midika hoe nialany teo aloha fa nasongadina kokoa reny gadona reny zany ie ahoana reny ilazako azy zany hoe mbola misy gadona raha ohatra hoe resaka rege zao tsika zany zao mety hoe anatina tsy voatery hoe raha anao rege ohatra dia anao rege fono ie zay zany tiako lazaina fa mba manandrana zava-baovao ndray raha manao an'ina zao dia mety fa mila mivadivady foana kosa aloha le izy dia mety hoe ny manaranaraka eo hitantsika indray tsy mifanarafitra loatra moa zany dia olona rehetrarehetra fitambaran'ny enjana tsy miaraka amin'olona vaovao olona tsy mahin'iny zany fa tonga dia olona matsiro be reny mozika reny le azahoanao tsirony rehefa miditra maheno vaovao ohatra hoe avy maheno hira vahiny be amina toerana anankiray ianao dia vao maheno ohatra zany dia Madagasikara zany na lavitra Madagasikara ianao dia maheno tampoka ny melky mirany malagasy ao dia le tetomany malagasy ao Madagasikara zakely teneko te mampirerely izy mijeralezina tena malagasy tokoa fa le gadona aloha tena tsara raha ohatra zany ianao hoe mihaino ny melky hatramin'izay dia mihaino an'le gadona amin'izao tena tsy mifanalavitra mihitsy mipetraka foana le hoe melky tena melky dia mihaino feo ianao dia tena melky feo aloha miavaka fa le mihaino an'le hira ianao dia nandihy kely mihitsy aty hoe zany zao tantina rehefa mandihy le tena lefa hitsy fotsiny sisiny andaotsika sady za mampiteny an'izao mihitsy zany mekizy mira afatsika zao ny teny zany miranay zany tatsy melky zany geste ndre tatsy melky kely dia atsy ramse hoe dia ramse koa zany araka mivery etsy amin'ny sisiny etsy tena tsara marina izy zany tsara le hira tena ho anay manokana tiako ho ahy manokana aloha zany tsy hoe eo ianao na ohatra zany fa tena tiako le izy mainteny hoe tsy tiany rehefa eo izy fa matahotra mainteny taolo izay rehetra tsara le izy dia tena toy izy fa isan'ny gadona ho ahy manokana angamba mety hoe fitiavako manokana le gadona ihany koa lalina ny tononkira dia mahafinaritra foana rehefa mirehare hoe malagasy ao anatina zavatra fikarohana dia matsiro mihaino anazy tena nay nahandro sakafo ianao tao anatin'ny confinement mila nahay mihitsy satria misy zavatra ampitaina foana le izy matoa nahita mpitendry tsy vaovao taminareo dia misy fampianarana ho an'ny ankizy ho an'ny tanora hoe mihaino mpitendry ianao mihaino andry zareo be ianao anatin'le mozika eo andosina zao anga azay mamozika anazy tsinona koa tsisy an'ireo dia tsy feno afa mety misy mpanakanto tsy tiako zany fa zao ka nefa efa tsy mety efa terena fa heno mihitsy ianao anatin'le mozika teo zany hoe mihaino andry zareo ianao dia misy fifampizarana atao anatin'le izy ny rahana mijery any anaty studio any zany tena irahana mijery fa zay irahana amin'ny thierry foana mafy izoky salira jaky govina ndray jaky niakatra eto fa tamin'ny 9 12 izy niakatra tsika fa tokony mba miakatra eto mba mizara mozika mety hoe mitendry kely vali hitanay teo mitendry gitara kely mampianatra kely antega mampianatra anay mozika kely jaky nefa tenena foana mandehana aty dia fa miandry zay andray resaka malagasy sika teo dia andray olona resaka malagasy ihany koa sika iaraka amin'ny zokolafety ao anatin'ny malagasy tsara Venti ambadika aty ianao ramose mandrosho ianao namana avy ato ambadika ato lalana apetraka eny akaiky melky se fa fantatra hoe tena melky tena tiany horesana androany narenga anie mba ateny satria resaka malagasy enga anie mba ateny izy io zao androany salama ianao salama fety tsy mijery melky miarabany melky isany mpanakanto mahafinaritra tamin'ny zany zao isan'ny raha melky tadidiko ny hoe mangina isana finaritra ihany koa
Atao ve feo azany fety? Mangina zao mangina zao. Amin'ny feo Amelki kosa. Ataovy tsara le feo. Amin'ny feo Zaho moa zany Amelki tsy tena mahay Atao mihira feo fa. Melki? Atao feo Melki. Sarotsarotra. Fivoaran'ny mozika moa ny resahan-taiky teo hoe Melki sy ny tariny marina misy fiovanendrika be teo aoriana hitako tamin'ilay farany teo iny. Fa zavatra tsapako hoe nahay ilay namorona an'ilay farany teo iny. Nahay be mihitsy. Dia saorana anazy moa zany izay namorona nefa dia. Endry be zany fity Izy dia bon élève mihitsy izy ato. Raha nahitinareo olona maty lolo dia ohatry zao ny endry. Satria ohatry hoe efa niandrasany endry zany oviana aza Melki zany tonga dia eo izy dia tsy mahateny izy. Tsy naposiny hoe ny akaiky Melki izy nipetraka. Mahafinaritra. Ny resahantsika amin'ity an'io ty mezaky ny hoendry satria ny fantaona efa hifarana. Mahafinaritra ihako. Ny resahantsika amin'ity an'io ty moa zany dia resaka ny tsy haiko tsaroanareo tamin'ny herin'ny androantsika efa niresaka an'ilay hoe anarana. Dia tamin'izay ny teny hoe mbola ho fotoana hitondrantsika an'izay lalindalina kokoa. Dia anio zany hitondrantsika an'izay tontolon'ny anarana malagasy izay mihitsy no hoentiko amin'io izay nanasana vahiny manokana ihany koa. Dia hoarantsika angamba ny sary fanehoana horonan-tsary fanadihadiana dia rehefa avy eo isika miverina ihany manohy azy. Ety an-dalambe ety no misy anay amin'izao fotoana izao ny lohahevitrantsika moa zany atao anatin'ny malagasy tsara dia ny tontolon'ny anarana teo amin'ny malagasy sy ny anarana amin'izao fotoana izao ihany koa hoe manao ahoana fisafidianantsika ray aman-dreny ny anaran'ny zanakitsika. Dia ety an-dalambe ety izay anararoatra ihany koa anontany ny olona sendranay amin'ireo anaran'ny zanak'izy ireo sy ny antony ihany koa nahatonga an'zareo hisafidy an'izay anaran'izay. Ndao ary? Salame, isaka ny anaran'ny zanakao dia inona nahatonga an'ilay safidy hoe izay natao anarany misy eviny ve? Za tsy nisafidy mihitsy fa ny dada nisafidy an'izany. Manambina ny anarany dia mba tiako hanambina na eo amin'ny fiainany izy izay nanaovako an'ilay izy hoe manambina. Manao madama? Natonga nanaovako ny anaran-janako an'izany izay mivady nanao teny rana izay. Tsy seva vahetretina fotsiny dia apetaka. Iaho amin'ity dia fitia to aviny. Teny rana foana. Oui, Mathieu ny anarany zanako tamin'ny baiboly nangalana anazy. Raha kely izy zao dia atao Elias, dia raha vavy kely izy dia atao Elia. Izay satria mitondra ny anaran'ny vadany. Ny anaran'ny zanako ny lanto fitambarany anarana mivady zany natambatra. Ny anarako miora. Erika. Ny heviny raha fahafantarako azy dia hoe zava-manitra. Tsy haiko izay nahatonga ny raha-bofana nanao an'izay aloha. Avy eo rehefa miteraka dia ataoko misy heviny aloha ny anaran'ny zanako fa tsy hoe apetapetaka amin'izao fotsiny. Mbola vao manamboatra mihitsy ka mbola mpitovo. Manao kokoa amin'izay fianakaviana rehetra malala fa tena alay kely rary krismasy sambatra ho antsika fianakaviana rehetra. Araka ireny efa hitantsika teo reny dia reny zany ny valiten'ny olona sendrantsika manoloana izany hoe famoronana anarana sy fisafidianana anarana izany fa andaontsika an-tany mpanabe ahafahantsika mamantatra bebe kokoa ny hoe manaona marina isika malagasy rehefa tonga amin'izay hoe fotoana hanomezana ny anaran-jaza izay. Dia ety amin'ny lycée Zizira Bearvelo ety izahay amin'izao fotoana izao dia andao hiaraka aminay ho ao amin'ny Andriamatoa Ranjato Hereralanto isika hifampizara sy hiresaka an'izay. Miarabanao Andriamatoa Ranjato Hery. Kasitrahako ianao nanaiky hifampizara sy resadresaka ampijery antsika amin'ity anio ity. Ia, dia miarabanao koa fety dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana. Daorintsika hifampizara. Raha voateraka mantsy ny zaza dia nomena nantsoina amin'izay toetoetra nahitana azy teo izy. Ohatra be loha, be tanana. Tahaka izany zany ilay anarana ny antsoina. Fa rehefa tonga amin'ilay hoe mandray telo ny zaza zany eo amin'ilay fotoana anaovana ny alavolon-jaza aminy dia eo no anomezana azy ilay anarana raikitra. Ary mandrakariva dia ny mpanandro izay nandinika ny toetoetra amam-bitan'ilay zaza no mamaritra an'izay anarana omena ilay zaza izay
satria iny no ninono ny taolo fa mitondra ny fiainany ray manontolo ary mandamina ny hoaviny finoana no iorenany zany saika ny faritra rehetra dia nahitana n'izay fomba izay tateoriana tamin'ny andro ny fifaneriseratsika tamin'ny vahiny mbola talohan'ny fanjanahantany zany ny vazaha anglisy moa no tena ny fanerasera akaiky tamintsika talohan'ny fanjanahantany frantsay zany taonjato fa 7 ny resahako dia niako teo amin'ny fahazaran'ny olona tamin'ny fanomezana anarana ny fandraisana izay le anarana manenoneno teny anglisy zay tahaka ny hoe son fatatsika ny anarana amin'ny teny anglisy fa ahitana an'izay tahaka ny hoe Davidson, Johnson dia lasa hita tany amin'ny anarany malagasy ihany koa izany zavatra izany tahaka ny hoe Rakotson, Rarson sy ny tahaka-an'izany nandindona ny malagasy koa lay fiarahana tamin'ny vazaha frantsay no nivesatra ny fanjanahantany ary dia niraisina ho zava-panao koa satria tahatahaka ny didim-panjakana mihitsy aza ilay izy ny hoe ny tsy maintsy anomezana fanampina anarana vazaha frantsay zany ny malagasy mariako mantsy fa tany aloha dia tsy nanana an'izany atao hoe anaram-pianakaviana izany na le antsoina amin'ny teny frantsay hoe nom de famille ny malagasy fa dia napetraka arak'izay anarana ny antsoina azy ny olona ary eo le anarana raikitra fa eo koa ilay antsoina hoe anaram-petaka na ny anaram-bositra ary iny anaram-bositra iny aza no tena azo lazaina hoe raikitra teo amin'ny malagasy mihitsy teo amin'ny fiafampiantsoana tamin'ny olona ary zay ny mahatonga ny malagasy ho miala tsiny mandrakariva rehefa anonona anaran'olona satria ny finoany malagasy taloha mantsy dia hoe ny manontonona anaran'olona dia zavatra fa dia raha tsy azo an-dalana miala ialatsiny satria tahaka ny hoe manitsabitana azy ary lasa zavatra manahirana eo amin'ny fiarahamonina izany toe zavatra izany ka raha raisika zao ohatra hoe Mboasalama zay ny anarana rena Mponomerina fony izy tsy nanjaka ny anarany zanany Idama tsisy fandraisany mihitsy zany ary ny anaran'ny Radama rehefa miteraka ny zanany izy Ketaka raha Ketaka zany dia zay ny anarany tsisy idiran'ny madamany dadany dia tsy voateniteny hoe misy ihany koa ireo very anarana tanareo ohatra hoe zao Rainilay Arivony izay premier ministre nandritra ny fotoana naharitrela Rainilay Arivony tsy Rainilay Arivony ny tena anarany fa very anarana tamin'ilay zanaka ny atao hoe Arivony izy dia Rainilay Arivony ohatra ihany koa zao hoe Rainandriamampandry tsy tena anarany hoe Rainandriamampandry fa ny zanany atao Andriamampandry dia very anarana tamin'izay izy hoe Rainandriamampandry dia misy maromaro zany le fa le resaka ny teny teo amin'ny teny anglisy tena marina iny le hoe navadika misy taona ary navadika Davidson dia Davidson nagasina le son farany ary isan'ny fanamarihana koa le izy hoe zanakalainy son fils de nisan'ny nametrahana anarana tamin'izany fotoana ihany koa ny dikan'izay ohatra ihany koa zao fantatritsika Freddy Renarson izay anisan'ny mpitendry nalaza sy tondra avo be ny mozika malagasy dia niteraka an'izany dia ny zanany ihany koa Eric Renarson avy amin'le tenena teo hoe avy amin'ny teny anglisy dia misy anaran'olona raha mosonina be ny anarany zany zavatra fa ny anarana ny zany taloha ny tena izy dia ohatra ny sonina anarana apetaka amin'izao satria ny sonina anaranao rehefa mipetaka eny ianao dia misy miteny hoe Belo ohatra iny ny tan'olona voalohany eo dia ohatran'izay koa zany fa metana ny anarana taloha izany hoe iny tena anarana mendrikendrika anao kokoa so ihany fa tsy zay mieritrereto mamanefa tena ipetakorina ny anarako raha zay izay ny tontolon'ny anarana fa ny afatra moa zany hoe tsy ataotao foana ny anarana fa anjaran'ny tsirairay mandinika le satria na mametaka an'ilay anaram-bahiny ao anatin'ny anarana zany antsika dia ilay ataontsika hoe anaram-pianakaviana iny matetika misy heviny foana tiany malagasy voizina ao anatin'iny izay tsy fanao malagasy moa izy iny fa zao zany le izy lasa manandanja be iny tsina satria taranaky
lasa misy an'izay dia ohatra hoe rain'andre mampandry dia le rain'andre mampandry zao veriny ana satria mampandry zany andre mampiandry ny zanany dia lasa navadika andre mampiandry ny rain'andre mampandry zao toy ny tenan'le hoe raha ibozaka bozaka zany tsy anarana fa avy amin'le very anarana tamin'le zanany atao hoe ibozaka izy dia lasa hoe raha ibozaka fa ny tena anarany a le teneniko hoe raha masoandro mahamay zay ny tena anarany raha ibozaka ka normaly izy namoaka bozaka tsara satria mahamay tsara maina ve ny bozaka voakany io fa tia mitatra be zay zavatra dia lasa zava-dehibe mihitsy mitazona n'iny anarana iny tiavinana dia hoe tsy tena fomba tsika malagasy zany le izy tany amboalohany dia lasa zava-dehibe hoe taranaka randriary malala ohatra dia iny anaran'izy menakavy a tsy maintsy ampitaina tsy maintsy misy an'izay fa tokony ampinany any amin'ny karapanondro ny alavan'le fitoerana anarana iny fa ndraindray izy iny tsy atonona rehefa mba manao anaran-janaka dia tena mba safidio tsara amin'le foy fa rehefa hanala fanadinana izy dia fijaliana be mihitsy ny manoratra n'le anarana farak'izay lava dia mba aloha anarana tsara tsy mampanina ny anay aloha e ny anao zao lava matetika any misy hoe dadabe miteny dadabe sy bebe any le avy any amin'le ray aman-dren'le izy rotonta zany samy asi hoanina aloha ny anarana zazy dia tsy maintsy ampidiraka zany dadabe sy bebe dia avy eo dada sy neny koa miteny koa hoe zao koa ny atao anarany anka misy fanampina anarany efa ho enina le zaza toy an'le izy dia izy ny antsoina an'le zaza nefa fanafoezana ohatra hoe rasoanary jauna ohatra ilanatsiny a dia mety jauna fotsiny zany hoe ny anarana abo rehetrarehetra tsisy raharaha mihitsy fa nientiny fotsiny fotoan'izao anefa misy le fifoazan-tsainy amintsika malagasy dia efa manomboka efa zavatra tsapy zay efa manomboka miena zay hoe fanaovana anarana lavabe zay fa tsy dia tena fa lasa fehezan-teny ny anarana amin'izao ny akamaroany itokiana mahafaly ohatra misy anaran'olona zao zany natiorarikanto nataony avo lasa ho fehezan-teny kely anankiray misy indray le anarana vokatry le hoe trangam-piainana ny ainana na le fientanam-po ny ainana atao anatin'le izy na le zavatra ohatran'izay ohatra hoe zao ohatra hoe ataontsika hoe ohatra hoe zao misy olona mijaly ampanambadiana be izy dia afa amin'izay ny akany aingam-panahy moronana an'le anaran'le zavatra ohatran'izany araka le niteneniko tamin'ny heriny le misy an'le hoe nataony anaran'le zanany le hoe mahontsa satria tao anatina fiafina sy fahoriana zavatra ohatran'izay ny zavatra mety fa iny anaran-jazy iny nge tena mitondra tena mitondra ny toetrany sy maizy azy any aoriana karaha ohatra zany hoe ataonao hoe jaly ny anaran'ny zanakao sanatria zany tsy izy dia mety jaly foana izy zazy ditra za mahafantatra hoe ditra fa tena ditra tokoa izy aloha zany efa mahafantatra hoe sarika fa kizitina foana le kopahatananytsika tsy naheno izy tamile tenenina teo nefa izy mba niandry an'izay mafy mihitsy a dia kopahatanany ianao tsika misaotranao a jeranay foanafanarakanay dia verinay anao fa mitsiky tokoa anao raky ny anaranao fa tsika hoe grincheuse dia zay ngamba ny amaranako ny anjarako fa tamin'ny herintsika le lalao feon'ny papizanao dia tsy tetao-toerana izy fa zao zany izy vao afaka mijery atsika dia mirarosoa ny papy dia imitation kelyn'ny papy zany no ataontsika zay angatako any Stéphanie somary mba manao mpanao gazety kely raikitra indray zany ty ny namatsika papijanolo miaraka amintsika ny eo amin'ity animity atao anatin'ity fampalalam-baovao ity tondra ny vaovao mafinaritra fa nivelany indray izy rehefa avy nitsidika ny nosy ankao inara vaovao avy any amin'ny nosy ankao akoatra ny Tom Cruise voalohan-teniko zany dia miarahaba anareo zay manaraka ny fandarana amin'izao maraina zao za moa tsy dia tena mazoto loatra miaraka tsamaraina saingy no fanasanareo hoe mba tongava dia tongahako zany za tsy ho lava resaka avy zao ny ana zava-tsamba teneniko ho avoakako YouTube aty raha riva Stéphanie io anao io afaka mijova volombelona amin'izany fa zao ny ana zava-tsara resariko ny mpanao gazety rehetra nanao fivoriana be tamin'ny sabotsy za moa tsy nanatrika tany satria za tsy mitovy amin'ireny mpanao gazety reny ampanietsetenany a zany dilazako hoe za mpanao gazety tsy voavidin'ny vola ako zany ary za tsy tambazana seza io anova volombelona amin'izany Stéphanie fa ny any teniko dia zao tsika rehetrarehetra 2021 tsika
milamina tsara misaotra tompoko zay efa voakoatra ny Tom Cruise haiko koa piano tena zany mihitsy ny fomba fiteny ka nefa ohatrany atao mifangaro kely teny vahiny zay izy rehefa miresaka dia izy tena mirouleur be ohatran'izay mihitsy dia izy tsy maintsy mamoaka YouTube foana papy efa elaela nitsita goûter ohatran'izay ahoana nanomezanao ny anaran'ny zanakao ahoana ianao ve misy dikany be ve ny anaran'ny zanakao tamina nome azy ianao afaka tsy tenenao le anarana fa miasy ohatrany hoe manan-kasina ihany zany manko fa mba tsy hoe hiasy nefa be loatra dia miasy anaran'olona savon gasy fa iny zany tsy hoe nakatahaka fotsiny hoe tiako Alain Delon dia ataoko Alain Delon anarana hoe Melky tokoa ve afaka mba azavay Melky vetivety hoe inona mety hevitra izay Melky zany teny hébreu zany izy io dia any anaty baiboly koa izy ao amin'ny marika 12 ve tsy tadidiko dia mpanjakany tena dikany mpanjaka Melky mpanjaka fafinay aloha zany Melky androany Diane déesse de la chasse hainy tsara mihitsy io dia marina be le teny Stéphanie satria ny anaran'ny zanako zao misy hoe tandrina fa hitako hoe amin'ny taonany izy mafita mitandrina zavatra tsy tena hoe anarinao be ahoana izy hoe tandremo ty sa ty fa ohatrany hoe ny rano ao an-tranoko izao mbola tsisy haingo-trano na ohatra izany vaky mihitsy mandre mandeha ina raha tsy eritreretako an'izany tsika mahafantatra an'izany dia mba safidio tsara tena maresaka mba ino mozika amin'izay tsika nijerany Melky hira amin'izay tsika omena sehatra izy mozika l'Assemblée Rafale ato anatin'ny hira sy mozika iarahantsika amin'ny Melky ny ho amin'ny anio inona ny hira hoentinao anay Melky hira efa haitsika loatra satria izay no hoentiko eto andraminy teko tady anao guirlande io ndao azy any Melky sy satria ao dety mety manaikiao satria fa babu ny ato ampoko ato fa satria foana ny ahitanao fomba na misy adiady satria ao dety dia referiko ihany satria ao dety mety manaikiao satria fa feno ny ao anatiko ao fa satria foana raha ianao no anongo ahy na marariray satria ao dety be referiko ihany efa mamony fo efa babu toko efa mamony fuku tena babu tuku farsana chimisi si fitiavano ai a somebody twisan manago fati sabaku minsi manago faba nyatwa natikwatu famamgo fona na de mami la filas na we sangi mudi mana bitambi miago fati ye famamu ni fu e fababu tukue e famamu falsa na chimisi si
fitiavanao ai asambare tuisai bararundo yeah, yeah, yeah. Efa mamuni fu efa babu tuku efa mamuni fuku tena babu tuku fala sana chimisi si fitiavanao ai azambare tuisani azambare tuisani azambare tuisani yeah yeah no Fatizaka kwizanwa Fatizaka kwizanyo Fatizaka kwizanyo Asambare twizan Asambare twizan Asambare twizanyo Asambare twizan Tsy haiko rehefa asaina manao ianao moa zany asaina manao Whitney Houston fa hotendrena ilay izy sa atao karaoké ny tianao rehefa avy eo allo tendrena ka sao dia tonga dia atao benzo ihany zany Alors tonga dia atao zao dia amizay tsika io dia vao mamaraparana zay resaka dia filmeko indray aloha zany anao direct ako inona ny eritreretinareo atao eo oui always love ihany ko kafi rehefa mahazatra sy efa mahazatra ny olona If I should stay, I will only be your way, so I'll go home, or I'll know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Will always love you. Vita tsipoko. Try. Vita sai. Lava pie. Nago kusi. Tena hoe amin'ny masitsita. Mianao melkitany ianao fandriana le matokariny a. Raha ouverture zany dia saraka amin'ny mpanambady. Zahoana tena hoe film tsara. Alefa soloa micro anay. But above all this, I wish
Ngamba mena micro kely le mpitendry aloha mba fitaovam-pitenenanao metsika anazy efa manana miaraba aloha mandeha salama daholo ahoana za miara-miasa amin'ny Melkizy mba tantara ho any mahafinaritra mana talenta be tena tsy takatry ny saina mahazo tsirony ve mpitendry rehefa mahay mpihira ohatrany reny any an-dafy reny dia rehefa iny izy io somary manirikiry tantara kely zany tsy olona miaka tsy manana tempérament be da be fa io azy io foana ny tempérament fa izy rehefa lagilagy izy dia midina tempérament zany tsy mety midina izy fa tsy miakatra be saotra be dia be raha ok mahafinaritra donc angamba dia afana le mpitendry tsika kosa le mpitendry koa aloha Melkia, iresaka vaovao antsika rehefa avy eo fa hijery ny ino moa sy teo BTS